Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Asan'ny apôstôly toko 5 ny 720 hatramin'ny 270 farany. Vakinary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa Petera sy ny apôstôly namalaka nanao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an Jesoa izay novonomy tananareo na antonareo teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tanana kavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, anome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izay dia vavolombelona izany, zavatra izany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Ary nandre izany izy dia lotika ny fony ka niendry hamono azy izy. Dia nitsangana teo amin'ny sinadrona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna izay nalaza teo amin'ny olona rehetra, ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany: ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tenany ho zavatra. Tokony ho 400 no isan'ny lehilahy izay niandany taminy, fa novononareo izy ka niaka izay rehetra manaiky azy ka tonga tsinotsinony. Ary manarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka dia nitsangana Jodasy avy any Galili, ary izy nitaona olona hikoa mianaraka azy, dia novononareo koa izy ka niaka izay rehetra manaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo, mandeha fery amin'ireo olona ireo ka avelo ihany izy, fa raha avy amin'ny olona izao saina na asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy, ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy hiteny intsony amin'ny anaran'i Jesoa intsony, ary dia nandefa azy andeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny sinedriona sady faly, satria natao miendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra izany anarana izany. Ary tsy nitsahatra ny ampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo ankianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy. Ray Masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Tsy faifain-javatra ireto apôstôly ireto. Vao hitantsika ao amin'ny toko 4 nisamborana ny Paoly, i Petera sy Jaona ka nanaovana azy tao an-tranomaizina noho ny amin'ny fitoriany an'i Jesoa Kristy ho Andriamanitra, dia nofaizina nokapohana izy ka norarana tsy hitory an'i Jesoa intsony. Dia indro tsy faifain-javatra fa vao maika manohy indray ny asa fitoriana nataony ka dia izao nahiditra ponja izao indray. Dia indro hitantsika eto fa mamaly ny mpitsara ara-pivavahana, ny sinedriona sy ny antokony rehetra, i Petera sy ny apôstôly ka miteny fa Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Mifaninana izany andaniny ny fitoriana filazantsara, fitoriana an'i Jesoa ho tompo, ataony ny mpianatra, ataony ny apôstôly sy ny mpanaradia an'i Jesoa, sy ny fanaovana an-tranomaizina, fandrahonana, antsojay, fikapohana
ataony antokony Sinedrona sy ny namany. Mazava mantsy ny foto-kevitry ny apôstôly fa tsy emotra amin'izany izy satria ilay Jesosy Kristy le antony joroany, le antony tenenany dia ekeny fa tompony fahefana rehetra ary eketiny mihoatra noho ny olona. Io Jesosy Kristy io no ekena ho tompo sy mpamonjy. Io Jesosy Kristy io no loharanon'ny fibebahana sy famelan-keloka. Ary io Jesosy Kristy io no manome ny fanemasina izay manaiky azy. Faharesen-dahatra tsy azozongozolona ao anatin'ireto apôstôly reto zany ny fanekena an Jesosy Kristy, lay antony fitoriana rahateo. Fa etsakilan'izay koa dia hitantsika fa manana ny fomba ny Andriamanitra, maniraka sy manolotra fomba samihafa Andriamanitra. Hitantsika eto ny asa tao amin'ny Gamaliela fariseo Andriamanitra, hitondra teny, anambara fa tsy dia mahasoa loatra ity fampidirana ponja lava ity, tsy dia mahasoa loatra ity fikapohana lava ity. Aoka ny antson'Andriamanitra no anamarina fa tsy isika olombelona. Raha avy amin'olona zany fahefana zany dia ho rava ho azy, ho foana ho azy na firy na firy manaraka azy. Fa raha Andriamanitra kosa dia tsy afaka hiady velively amin'Andriamanitra isika. Hoy Gamaliela. Dia hitantsika teto fa noho ny amin'ny tenin'ny Gamaliela ilay niasan'Andriamanitra teo anivon'ny Sinedrona, dia navela handeha ireto apôstôly ka dia mbola nokapohana indray sy norarana tsy hitory. Kanefa Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona, ka dia indro tamin'ny fifaliana indray no nanohizan'ny apôstôly ny fitoriana ny filazantsara isan'andro teny ankianjan'ny tempoly sy tany an-trano. Hoy ny 2:20. Ry havako malala ao amin'ny Tompo. Ambaran'ny soratra masina eto ry havako malala fa na toy inona tsy fitovian-kevitra, na toy inona tsy fankatoavanao, dia tsy vahaolana ny fampiasan-kery, tsy vahaolana ny fanararaotam-pahefana, tsy vahaolana ny fampidirana ponja, fa ady amin'Andriamanitra izany. Izay tokony ataon'ny rehetra kosa dia ny manaiky an'Andriamanitra. Azava zany fa Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Be dia be ny mety safidinao amin'ity hariva ity ho aiza ianao. Ahoana no hamarana anao ny taona? Dia mazava ny tenin'Andriamanitra. N'inona feo mibitsika aminao, na inona fitariana etsy aroa, mety namana, mety mpiara-miasa, mety fianakaviana, mety olom-patatra na mety ny feno fieritreretanao fotsiny, dia tsarovo mandrakariva. Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay ao amin'i Jesosy Kristy ilay loharanom-piainana, ilay ekena mihoatra noho ny olona. Misaotra sy mideranao zahay, ny amin'ny taona rehetra nomenao anay, ny amin'ny fahasoavana rehetra narotsakao, ny amin'ny fizahan-toetra sy ny zava-maharary nandalo teo amin'ny fiainanay, ny amin'izay rehetra nahatsapanay, fa na inona rivotra mitsoka teo amin'ny fiainanay dia teo hatrany ianao. Mametraka feno sy tanteraka ary ny fiainanay eo ambany fahasoavanao. Da ity andro farany amin'ny taona ity, hitsena taona vaovao amin'ny fifaliana tokoa zahay, ary dia ny fiadananao ombanay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.